Mitohy ny fifampiresahana eo amin'ny sindikany mpiasan'ny Jirama sy ny mpitondram-panjakana. Nisy omaly ny fihaonana teny Ambotsiroitra izay nahitana solotena ny mpiasan'ny Jirama, ny solotena fiadidiana Repoblika, ny ministeran'ny ANGOVO sy akoranafo, ny ministeran'ny fitsarana ary ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitatanam-bola. Nodiniana nandritra izany fotoana izany ny famolavolana sy ny fanavaozana ny sata amin'ny fen'ny Jirama raha nitatitra avy amin'ity orinasa mpanjakana ity. No hamafisina ihany koa fa mbola mitohy hatrany ny fihaonana sy ny fampidinana ary ny fifanankalozan-kevitra izay anatsarana ny anarenana ny orinasa. Efa nisy moa ny fihaonana teo amin'ny sindikany mpiasan'ny Jirama sy ny filohan'ny Jolay teny Vola ny 17 ny volana Jolay lasa teo taorian'ilay fitokonana izay nataon'ireo mpiasan'ny Jirama. Nisy radimo tonga tany Antsirabe androany alarobia manoloana ny VOINA izay nitranga tany an-toerana tamin'ny famaizan'ny tsena Sabotsy. Raha nitatitra avy amin'ny vivato rakodivao izay governoran'ny faritra Vakanakaratra dia nisy ny fanomezana vary VOINA ronono ho an'ireo mpivarotra voasokajy marefo nataon'ny fitondram-panjakana. Manodidina ny 2,000 eo izy ireo. Misy ny lamina izay napetraka araka ny nambarany mba ahafahan'ireo mpivarotra manao ny asany amin'ny asa fivarotana. Afaka miverina mivarotra ao an-tsena izy ireo. Eo ampiandrasana ny asa fanamboarana tsena vaovao manaraka ny fenitra raha ny voalazan'ity governorany Vakanakaratra ity. Hamafisina ny fandriam-pahalemana eny Ankatso. Tonga hanao fisafona matetika eny amin'ny tranon'ny mpianatra ny eo anivon'ny polisy-pirenena. Nisy androany ny dinika sy ny adihevitra mikasika ny fametrahana fandriam-pahalemana maritra eo amin'ny ONIVERSITE ANTANANARIVO izay nandraisan'ny polisy-pirenena, ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fiakaroana ara-tsiasa, ny ONIVERSITE ANTANANARIVO no solotenan'ny mpianatra anjara ka isan'ny tapaka tamin'izany ireo teboka ireo. Ankoatr'izay moa dia nisy ihany koa ny fanentanana mpianatra mba ho sahitoroka ny mpanao ratsy eny amin'ny faritry ny anjerimanontolo sy ny trano fonenan'ny mpianatra. Natolotry Markson Mostafa, ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena androany alarobia ny fanampina ny federasiona malagasy ny Taranja Lomano amin'ny fanampina ireo mpilomano izay hiatrika ny fiadiana tompon-daka eran-tany any Singapour. Vola mitentina 503 sy 7 hetsy sy 1,90 tapitrisa ariary no natolotra azy ireo araka ny efa tapaka tamin'ny filan-kevitry minisitra herinandro lasa izay. Telo mianadahy dia Iolian Tsarabe John, Jonathan Carvel ary Onimbola-Soa Andrianaivo no hiainga avy eto Madagasikara rahampitso alakamisy. I Franky raha miakatra arivo kosa izay any Thaïlande dia amonjy avy hatrany any Singapour. Resina alohan'ny ekipa-pirenena ivoariana tamin'ny 2020 no 20 ny ankoay nandritra lalao fitsapana no totsaina ny aliny talata lasa teo tany Paris, Frantsa. Naneo fanoherana sy herim-po lehibe ireto mpilalao malagasy ireto nandritra ny ampahany voalohany tamin'ny lalao saingy resin'ny fahaiza-manao sy ny akingian'ny mpifanandrana izy ireo tamin'ny tapany faharoa. Manamarika ny fiafaran'ny fiofanana atao tany Frantsa ity lalao ity. Ho amin'ny dingana manaraka dia ifindra ny Valence Espaina ny ankoay anohy ny fanomanana mandritra ny herinandro roa manomboka ny zoma 20 ny volana Jolay izao.